faly ve anao tonga tety andao rahantsika te atanana mafy dia mafy a andraisantsika ny fandarana Alléluia. Alléluia. Mandeha ve zany micro zany sa zany tsy maheno na dia za tompony aingako tsy naregny feoko ao hivavaka atsika ne voalohany indrindra vavaka ataonao dia hoe misaoran'Andriamanitra anao fanetiny aketo ndraika niany tsaky nisy olona tonga mifanatrehan'Andriamanitra miala maigna zany dia mivavah amin'Andriamanitra misaotra Jesosy fanetinao aketo hoe tongotrako niany dia mangatako anao mivoaka aketo hoe zany any mitondra raha hitongotra anaty asandrato arany vavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy ray masina tsara indrindra izay any an-danitro mankasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao anay misaotra Jesosy fanetinao eto indray izay iona aminao zavatra fantatra Jesosy dia mbola tsisy olona niona taminao ka niala maigna zany netinao eto Jesosy nitongotra ny anankiroa mivoaka eto koa zay Jesosy dia mitondra fahasoavana hitongotra anay io vavaka za Jesosy raha hitondra ny afatrao fitaovanao fotsiny za Jesosy eto androany fa anao ny asa aoka tsy ho za mihitsy Jesosy no hitan'olona niany aoka tsy za mihitsy Jesosy jeren'olona eto niany fa anao ilay Jesosy velona ato anatiko mesay anao fanahy masina ka sio ny fiainany tsirairay avy zay tonga eto hitanao Jesosy ny ady atrehana hitanao ny situation sarotra iainana fantatra tompo manana tanana tsy fohy fa mahavonjy ianao afaka mikasika ny fiainan'olona maro eto io Jesosy izy mety navesatra izy Jesosy tonga eto fa ivoaka eto kosa izy mety lasa maivana mety anatina olana izy Jesosy tonga eto ivoaka eto izy Jesosy hiaraka amina vahaolana mety marary izy Jesosy tonga eto ivoaka eto izy miaraka amin'ny fahasalamana tahina raha Jesosy ty fotoana androany ty amin'ny anaran'i Jesosy amen tia tanana mafitsika ho an'ny tompo afaka mahazo toerana tsika rehetrarehetra dia mba tiako arabainao le olona akaikinao hoe faly zany ihany mahitanao hoe dia atan'io izy mba vonina venao hoe andray zavatra avy amin'ny tompony ihany voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra tsika fa nahatratran'ity alakamisy ity ndraikany maro olona mba naniry tratran'izany hoe 20 août 2026 zany fa tsy natratra tsika rena soaviny manokana dia isaorantsika an'Andriamanitra miarahabanao manokana koa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tompo any hitahy anao manokana io ady atrehanao io zavatra netinao eto ny any mampitebiteby anao io mivoaka aketo dia hivadika vahaolana tahiny tompotsika rehetrarehetra azafady misy olona manana anarana Yvonne zany angaketina en direct raha en direct koa izy dia magnanaova présente hoe fa mitsika kely misy olona manana anarana Yvonne zany na amin'ny famille anao Yvonne ok tahiny tompo anao mitsangana amin'ny placinao akeo menao me mitsangana akeo amin'ny placinao akeo za mahita anao latra fitandragno zay gnanarana Yvonne zany tsy haiko mety misy voyage tianao atao misy déplacement zany tiako tenenina mety tsy haiko tsy haiko zay rlisy fa zay le zavatra voaraiko tamin'izany anarana Yvonne zany mety misy zavatra andeha ataonao dia hialanao tamatavy mandeha magnano voyage dia i voyagenao io nefany le hitako tamin'ny fahitagna nisy accident fa mivavaka ho anao zany ihany satria anao manana mosesy ninina fikasany satana mety hikasika anao mety hamonanao amina resaka accident tsy hanan-kera fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy raha ny Jesosy mandrakotra anao ary ho lava velogna anao zay mission zay zavatra tianao atao amin'izany déplacement ataonao zany manaraka anao any ny fahasoavana tahiny tompo manokana anao tompo hiaro anao alleluia misaotra Jesosy izy io matetika antsika anaty fivoriam-bavaka kaja tegna mare agnaran'olo marobe fa
za zany tsy say ary le mitsangana aketo io mahavesatra izy io a za zany ndraiky tsy magnome olona leo izy sena mijoro vavolombelona tsy mitsangana io izy io mahavesatra e fa le izy nefa rehefa ataonao a rehefa mijoro vavolombelona anao a dia mitombo le fahasoavana agnatiny tainy tombotsika rehetra dia tenela akaikinao vonona venao hoe andray tenin'Andriamanitra ny any za zany misaotra ny tompony any fa vitako le izy tegna gloire à Dieu fa ela le mampalelo ana amin'le izy e voaraiko le izy dia tsy sako miteny anazy a papa ndraika pitako anazy misy raha karan'izao a fa rehefa tsy voapitako le izy dia efa voara le olona reniko dia malahelo be za dia igny amin'izay za mifonafona mitompo mihitsy tamin'ny dimanche après midi zao za narigna agnarana nomena zany tsy fantako azy zany nomena zany fa nipaseko tamin'ny papa le izy zany nomena zany ono tsy haiko izy naketo izy amin'ny andro ake na akaiza e fa tamin'ny lady après midi zany azo vola be hony zany nomena zany dia hitanareo tonga re sarina dolara mihitsy ny hitako fa tsy mbo sarina ariary e tosy koa mba izy oveky nomena zany agny fa mivavaka za ho an'izay nomena zay a zay fahitanana meny tompo anazy zay a ho marina aminazy ary zay blocage ataon'ny satana tsy azahoanan'izay volana zay fa raha vako sady zany amin'ny anaran'i Jesosy tahina zany nomena zany a amin'ny anaran'ny tompo ao indray tenin'Andriamanitra amin'izay tsika fa mboko ny papa zay ko riatanga zany any tsy eva alesiko fimezana zao tenin'Andriamanitra ho anao niany a ny zavatra tokony ataonao a raha tegna te hiaigna amin'ny fiainana no manin'Andriamanitra ho anao atsika reo e nalefa n'Andriamanitra tambony tany teto a misy fiainana tiany hiaigna atsikany misy zavatra tsara efa no manin'Andriamanitra ho atsikany dia matetika nefa izy io a tsy mety hita mihitsy le tegna tian'Andriamanitra hiaigna atsikany ka raha feno problème tsy miva mihitsy indraindraika ohatrany hoe tsy hitanao mihitsy aiza me hodignako e aiza me agnanaovako andraty indraindraika atsika na dia raharambesitsika ny tsy hita tsy haintsika tsony hoe ino me raharambesiko e indraindraika farahevitra atsikany sady tsy mahavavaka atsikany a tsy mahatantara amin'olona atsika rehefa marobe iraha fa ranomasy fo ny latsaka maro amintsika rehetra hatrandraha teneniko izany andro alina anao tsy mahita tory mivadibadika anao voisanao bitanao hitanao biminitra misaka magnano an'igny amin'ny lera eo dia indraindraika atsika tafiteny mihitsy hoe ohatrany tsy tia le fiainana mba nieritreretiko tamin'ny fiainako maro amintsika re miteny an'izany anao zany a tamin'ny mbola taloha takonao mety mba faneritreritra hoe karakaran'izao mba fiainako raha amin'le kapasité misy anao sy amin'le fanompona sy vavaka mba ataonao nefa indraindraika raha io a tsy hita dia ozinao hoe tsy fiainako mihitsy zany iainako zany tadidino fa misy zavatra fantatranao fa tsy hiaignanao mba vono hoe zany telefona zany raha mba koa tompony sa misarge izy zany eo koa le izy fantatranao hoe zao raha tokony hiaignako fa ohatrany tsy noanoanao tsara be zay ny raha ohatrany manontany tegna est-ce que c'est possible est-ce que c'est vrai est-ce que zao tadidio fa Andriamanitra manana toerana tsara no manao atsikany alaiko ohatra raika zao a ohatra zany misy olona raika nipetraka tatamatavy taketo dia lasa izy nandeha nipetraka en France ohatra zany dia izy nandeha igny nipetraka France izy amin'izao io ka na ino raha misy atamatavy aketo magnorambe-tsika aketo tsy mahakasika anazy a France agny zegny misahotara tamatavy aketo tsy mahakasika anazy agny zany zay lalàna misy atamatavy aketo tsy asany laona izy a France agny
miakatra vidim-piainana anareo eto tsy asany loha izy a France agny satria nifindra toerana izy dia teny ilay akaikinao karanjany koa fiainanao io firaha zany fantatranao fantatranao fa zay ny fiainanao fa tsy no anao atsika ny zany tamin'ny lohatakagnatsika tany amin'ny fiainana tsisy paretany tamin'ny fiainana tsy nanjary fa noho ny fotoana atsika nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsikany dia nandeha avion-tsikany agnaran'ny avion-tsikany Jesus Airlines dia lasa anao dia napetrany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia teneny mihitsy ilay olona akaikinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra anao fa tsy amin'ny fanjakan'izao tontolo izao tsony hoe dia antanio izy magnino anao magneky miaigna amin'ny fiainan'izao tontolo izao hoe le raha ho fantatra anao hoe nandray an' Jesosy anao Jesosy responsable ny fiainanao fa tsy no anao iziky ndraikindraiky anao zany rehefa nandray an' Jesosy nifindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mikonto tsony hoe afy tambany volo be tavolengo tagny nare na izovy ray aman-dreninao na olona faran'izay sahirana na olona faran'izay manakory na iny farapahaizanao zanao za tegna tsisy tsy nianatra tsy mikonto regny rehefa mifanjakan'Andriamanitra anao karaha izy l'exemple andraisika hoe le olona raika nipetraka tatamatavy nandeha nifindra France na inona sa hoalina tamatavy akeo tsy asany loha satria tsy mahakasika anazy tsony zany dia teny ilaka ataovy zegny agnaty lohanao fa efa mifanjakan'Andriamanitra anao zao io dia zany mahatonga atsika tsy mety iaigna amin'ny tegna fiainana no manan'Andriamanitra ao atsika satria manana dototsika agnatytsika koa hoe za ve ia anao io tsy maintsy tafaboaka anao amin'ny anaran'i Jesosy amen ninina zany raha miseho atamatavy aketo ahozan'le raika nipetraka France za fa France rehefa akagny zany izy mipetraka miaigna amina neige izy akagny amina tsiaka azy moins degré agny moins 0 degré agny ny lalagna mikonty aminanjy agny code de la route ny France mikonty aminazy agny tsy karaha code de la route tsika eto hoe rehefa mahita polisy vao manarona akasika io agny menao magnanaova an'izany fa tonga dia fio agny anao amin'ny polisy agny miregle comptenao nentsika aketo ry polisy asatroka akasarogny kasika igny rehefa agny a France agny anao ninina raha miseho a Madagasikara tsy mahakasika anao tsony zany tiako mba resenao lahatra mihitsy tegnanao iny ihany hoe zaho efa mifanjakan'Andriamanitra ninina mety fantragna ninina mety origine anao ninina mety tsy fisim-bola tsy mahakasika anao koa aza zany tahiny tompo tsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra anao zany rehefa nandray an' Jesosy tsisy ifandraisany tsony fiainanao taloha sy fiainanao zao anao mijery anao zao hoe mety hoe mbola miatrikady fa io tsy mandrakizay tsy maintsy miova ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen ny olona ao amin'Andriamanitra zany lalagnan'Andriamanitra iaignany fa tsy lalagnany tany tsony lalagnany tany zao rehefa mikontotsika 1 + 1 = 2 fa rehefa amin'Andriamanitra anao lalagnan'Andriamanitra possible 1 + 1 = 100 amin'Andriamanitra zany lalagnan'Andriamanitra multiplication fo koa fa tsisy addition zany tsony mba jereny fiainanao taloha tambola tsy nandray an' Jesosy anao ke zao mety ataoko hoe tsisy vola anao ke fa karakory anao tambola tsy nandray an' Jesosy tsisy vola sy anao zao fa nandray an' Jesosy mbola tsisy vola eo tsy aminao zao tonga dia anao manana fiadanam-po zany anao karaha tsy mampiesipiesy lohanao aby anao tsisy vola io fa izy anao mandeha fogna tiany any anao talona zao karakory ohatra le vadinao tsy mody an-dragno regny anao amin'ny raha fa mifotafota fogna fa vadinao zao taramody tsy tetra aby anao
ataonao tahiny tompo aby izy mbola karakarainao izy amoanao sakafo izy amboarinao rano androany sa tsy zany misy viavy tsy magnana an'izany concerné atsika vehivavy izy zany ka atsika zany rehefa nafindran'Andriamanitra amin'ny fanjakany mila mianatra miaigna agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy le fanjakana zao tontolo zao tsony zany iainganao fa le fanjakan'Andriamanitra karakory raha iainana koa miasa agnatin'ny fiaina fanjakan'Andriamanitra zao finoana teny lekeko mba manam-pinoana anao fiaova fiainanao io manam-pinoana anao zao fa maraigna anao hoe mivoaka tragno mahazo vola be zany le fanjakan'Andriamanitra tsy le fanjakana zao tontolo zao tsony hoe hivoaka tragno mandraigna andro de miasa lao hoe ino raha hoaneny any aiza hitako ao fan-tragno aiza hitako raha hividianana kahin-jaza maresaka moko zao rentrée aiza zao fa rehefa ny fanjakan'Andriamanitra anao fomba fiainana agnaty fanjakan'Andriamanitra zay ny iainana finoana miasa agnatiny akao tahiny tompontsika rehetrarehetra ka manomboka any any anao micomportiava tsy haiko hafahafa be ngo fiteniko zany fa ataoko amin'izay azahoana renanjy izy micomportiava mipetraka agnatina fanjakan'Andriamanitra aza monsieur comporter tsony anao hoe amin'izao tontolo zao anao amin'ny fiainana tsotsotra fa anao zany même anao mandeha fitafinao mombamomba anao diabo mihitsy atao hoe amin'ny fanjakan'Andriamanitra za dikan'izany raha impeccable agnatiny akao i Davila zany avy nagnano i concours-ndraha nataony igny izy de izy tonga tanitra isaka izy mahitana maman za zao tsy mahazo magnisy akanjo ratsiratsy tsony rehefa mivoaka tragno de fa magnino dikan'izany hoe short-indry re tsy atao tsony tsy mahazo magnisy akanjo ratsy tsony za fa efa star zesta izy amin'io de ery Davilara tamin'ny raha kely Tananarivo tary micomporter karan'izany de teneny akaikinao anao hoe zanak'Andriamanitra magnino tsy micomporter karaha olo avandanitra hoe izy amin'io koa fivoaka elana izy magnamboatry zany de arô za laosiko anao niany ka zany hono mila mipozy mivoaka tragno efa star de teneny akaikinao avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra anao io aza magneky resiny ry Davila nagnano concours na hira amen tahiny tompontsika rehetrarehetra atsika ndraikindraika tegna fantatra atsika hoe Andriamanitra mitahy Andriamanitra miaro Andriamanitra mandray an-tagnana fiainanao raha ny fiainanao karan'izany zay nga mba efa maro le hitanao le expérience hitanao hoe tegna hitanao nisy Andriamanitra niditra antsehatra magnino araka amin'ny situation raiky tady tsy anam-pinoana ndraika anao hoe tsy vitany io tahiny Jesosy amen mba tiako anao niany mba tegna hoe ambadika n'ity fotoana androany ity tsy fiainanao taloha tsony ny aignanao fa fiainanao vaovao amen vao nandraigna zake tatoandro après midi takeo za tonga de nanindray décision ny teny tamin'ny mpanampinay takao za alada walo alasety jiaby fampiasaintsika rehefa miova reo avakeo satria anao zany rehefa agnaty fanjakan'Andriamanitra zay mila raha tsara fogna raha iainganao anao mety mbola tsy manam-bola be mizao fa karakarera agnaty tragnonao ko atao vita amin'ny fiainanao isan'andro hoe misy Andriamanitra ny anao ka lalagna voalohany mila iaignatsika satria tsika agnaty fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy tenely akaikinao tsy maintsy le raha aketo hoe tsisy angatagna vinao mihitsy aketo fa tsy maintsy mity an'Andriamanitra raha tianao iaigna amin'izany hoe
fiainagna tsara, fiainagna le tegna vrai vinao a tiavo Andriamanitra. Ozy ny baiboly hoe ary mandidy mihitsy izy hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao izy a amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, fanahinao rehetra. Ny momba antsika manontolo zany a dia mila mity an'Andriamanitra. Raha komparena zao fitiavanao telefona sy fitiavanao an'Andriamanitra, aiza mahazoazo lanja? Raha komparena fitiavanao ramosenao na madamanao mihoatra an'Andriamanitra, izôvy mavesabesa-danja. Misy olona sasany vao hivady ny nagnadiama, izy efa tsy hita mivavaka koa e. Ny sasany nazy vady nampanasana azy mandeha am-piangonana eky. Teneny mihitsy ilay akaikinao tiavo Andriamanitra hoe raha jiabijiaby ataonao a atao vita mihitsy fa tianao Andriamanitra. Amin'ny comportementanao jiaby, amin'ny raha jiabijiaby ataonao atao vita fa hoe misy fitiavana an'Andriamanitra io raha ataonao io. Mandeha miasa anao asehoy fa misy fitiavana an'Andriamanitra koa. Ninona ataonao a ataovy hita fa tianao Andriamanitra. Misy amintsika reo a rehefa milamindamina fiainany, rehefa tsaratsara izy dia tiany Andriamanitra. Aleluia, aleluia koa. Fa rehefa nandalo situation zay izy, lasa magnometsina an'Andriamanitra antsika. Tenela kaiky aza atao an'izany Andriamanitra hoe. Aza atao filan-javatra Andriamanitra. Aza atao paracetamol Andriamanitra rehefa misy raha ilainao izy dia antsovinao. Fa tegna hitiavo amin'ny fonao rehetra. Tadidio azontsika atao me tsara velatsia. Azontsika atao miteny hoe zany aty an'Andriamanitra dia magnano fihetsiketsena jiaby tianao hitan'olo maso ake hoe maraka fa tegna tianao Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra raha agnaty fonao e. Andriamanitra sy mpandinika ny fo. Mety nandiananao ke mo tsara mifegny be anao, miditra sampana anao, ataonao petit geste jiaby ty satria anao miandry valim-bavaka fa tsy fitiavanao an'Andriamanitra le izy. Jerenao amin'izay hivalim-bavaka anao miramma koa tsy mety tonga satria tsy fitiavanao an'Andriamanitra nagnanaovanao anazy fa intérêt. Amtenilo akaikinao aza atao par intérêt hoe miaraka amin'ny Jesosy hoe. Koa tianao hiaigna amin'ny tegna fiainanao a aza atao par intérêt ny fiarahana amin'ny tompo. Tegna ataovy agnaty fonao koa tegna hitiavo izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, iza ozy izy no asaraka amin'ny Kristy. Raha mba apetraka aminao zao zany izy le asaraka anao amin'ny Jesosy. Mbola misy raha masaraka anao aminanjy ake? Za aloka zany na mba atao karakory za tsy miala mivavaka zay. Hitako loatra le nitondrasan'ny fiainako a jusqu'à za m'izao a ary minja fa tsy fiafarako zao fa mbola andeha lavitra. Dia anao koa karan'izany, tsy haiko hoe karakory ny depara-piainanao io. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra anao tsy maintsy misandratra. Fa asehoy anazy hoe tsy par intérêt, tsy vady vazaha, tsy te azo tokantragno milamina, tsy te azo asa fivelomana milamina ny vavahanao sy andehananao am-piangonana. Tahiny Jesosy tompontsika rehetrarehetra. Amen. Amen. Ny zavatra mila fantarinao a aty amin'ny fanjakan'izao tontolo izao a, ny olona manam-bola ny matanjaka, ny olona manana olo fantatra, olo ambony matanjaka. Indraindraiky raha antsika ohatra zany miady tamin'olona dia hoe menasen'olona ataovy izay ataonao fa za magnaraka anao, zany manana olona ndamosiko koa e. Fiainana zao tontolo zao zany. Mety le olona bokona be mikotrana be regny ny matanjaka. Zay ny monde iainantsika zao. Fa rehefa anao fanjakan'Andriamanitra, ny olona tegna matanjaka dia le olona brisé.
mety gaga anao izy raha briseka matanjaka ndraiky ozinao ny olona farany matanjaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia olona nazakadona maro raha nandalo takefy izy tsy niala zegny fosy ty za Jesosy anao ve mba mety olona karan'izany mety nandalo tsy fisimbola nandalo afakasa atsika zao tamatavy tataty tegna nombo mafy mihitsy fa mino za fa efa avadik'Andriamanitra fitahiana amin'izay raha jiaby atamatavy aketo nandalo cyclone nandalo bazary kely may nandalo fandrahavagna tanandava tsisy raha tsy mandalo regny amin'ny fiainana hita maso fa amin'ny fiainanao raika koa mety karakaran'regny koa raha misy akao fa anao tompony anao sy Jesosy mahay anazy dia nefa anao rehefa mifanjakan'Andriamanitra raha anao nazaka raha jiabijiaby ireo tsy niala tamin'Andriamanitra vao mainao ny fikitra taminazy anao ny olona farany matanjaka indrindra satria ny olona tsy voatefy tsy omen'Andriamanitra voninahitra zany mihitsy raha olona tsy voatefy omen'Andriamanitra voninahitra zany lasa magniry vaitapoka agnaty elikany akao mibontsina izy karaha nina karbonaty regny fa andrasan'Andriamanitra mihitsy tefeny tsara anao tsika ozy izy tany manga eo ampelatanany atsika olombelona volavolainy amin'izay itiavany anazy mba nomezany endrika tsara atsika dia le apetraka amin'ny salon regny agny atsika vao mahazo aja ka na ino brisement mandalo amin'ny fiainanao na ino mety ady atrehanao tiavo Andriamanitra amen tahiny tompontsika rehetrarehetra ny olona vao brisé ihany mazaka ny voninahitra Andriamanitra zany io na raha ohatra izy efa brisé na dia ino raha misy ake na tahina be karakory io tsy mibontsina zany kalma fogna izy manomboka any ihany ianao ndana tiavo Andriamanitra na mety aminao raha misy ake na tsy mety aminao raha misy ake tiavo Andriamanitra tahiny Jesosy ianao misy olona tena vonina itian'Andriamanitra ve ato hoe ny lalàna faharoa anao koa tsy maintsy manahaka an'Andriamanitra manahaka même image que Dieu mitovy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ataonao dia ataovy mitovy amin'Andriamanitra za zao mety hoe za hitanare aketo fa rehefa milalagna agny ve za normalement zany rehefa mandeha za tsy tokony za leto fa tegna miteny le olona tegna manana ny Jesosy marina rô igny olona igny tegna mivavaka marina igny olona igny fa tsy sanatria hitenenan'olona atsika mbô mivavaka hono izy ake fa rehefa mba mandeha anao tegna atao ve Andriamanitra kely mandehandeha anao amin'ny tany mboanao jiaby agny tsy anao le Andriamanitra ivavagna fa ny toetranao ny momba anao rehetrarehetra mitovy amin'Andriamanitra amen anao zany rehefa mahitanao olona dia mireflete imageny Jesosy vao mijoro anao dia to dia magnome voninahitra an'Andriamanitra hoe tsara rô zany mivavaka zany e fa koa ifosafosanao olona io ifosafosanao isan'andro io tsy mireflete imagen'Andriamanitra zany e ny tokantranonao ataovy mireflete imagen'Andriamanitra tsy hoe aketo fonga atsika ty masina be andragno agny atsika raha lelany be cyclone be daholo rehefa andragno agny izy nanomboky niditra andragno niditra lakory tsisy point tsisy virgule jusque izy reraka mantotry ambofandriagna reraka ny vazavaza tsy mireflete imagen'Andriamanitra zany ampiasagnanareo kagny ataovy zay raha irefletena hoe imagen'Andriamanitra atsika anio na dia tsy mitory na dia vavantsika tsy miteny mitory filazantsara fa ny fihetsikaatsika kosa dia efa filazantsara mandehandeha mba karakory anao agnatina fiarahamonina sao dia anao le olona tsy azo iarahamonina regny lasa tsy manome
imagin'Andriamanitra anao zay. Ka atsika nefa raha tegna te hiaigna le fiainana no manin'Andriamanitra atsikany, mila mitovy amin'Andriamanitra atsikany io. Ny toetra atsika rehetrarehetra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Mba apetrako aminao ny fanontaniana, mba manahaka an'Andriamanitra ve hoe anao io? Firy taona anao zay nivavaka, firy volana anao zay nivavaka, firy andro anao zay nandray an'i Jesosy. Tegna manahaka an'Andriamanitra ve ny fitondran-tegna anao? Samy mandinidinika fiainana anjy atsika jiaby. Rehefa atsika ihany agosy paster tamin'ny atalata zay, fitsarany lanitra zay efa vita vaketo. Atsika mihiny mitsaraigna atsika hoe hiakatra za sa tsy hiakatra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Azonao atao tsara feno herin'Andriamanitra anao fa mahay manetry tena. Fa tsy le feno herin'Andriamanitra dia mibohabohaka re. Misy olona sasany izy lampesen'Andriamanitra tsangitsangeny. Oka anao mba tsoatran'izany. Azonao atao tsara manambola be anao fa miaigna agnatina fahamasina. Misy olona rehefa manana ny vola io, hivadiny akao mihitsy tsy ahaizany miaigna voalohany. Misy lehilahy ve ato hoe ahaizany lehilahy rehetrarehetra. Lehilahy no tegna magnano film karan'izany. Amiako anareny ihany. Lehilahy rehefa manamanam-bola na rehefa mbary tsaratsara plasy izy, hivadiny andragno akao mihitsy tsy ahaizany miaigna voalohany. Anao meverinao tonga ty ko tsy vadinao iteo. Maregny ana lehilahy jiaby aketo. Karaha viavy ndraiky magnano amen. Tsy concerne tsika viavy zany. Tegna marina ny raha maro be fiainan'olona hitako karan'izany. Niaraka tsotsotra take zare dia nahay nitahian'Andriamanitra zay dia rehefa voatay izy, hivadiny andragno akao sisa raha ny voalohany. Nagnanaovana izy tsy nodinody andragno zay lokany. Lehilahy jiaby mbola magnano an'izay tapako amin'ny anaran'i Jesosy ozigna zany. Tsy manan-kery amina lehilahy ziona intsony zany. Lehilahy ziona rehefa tahina mivady amanjana no ampifaliany voalohany. Amen. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Hitanao zany tegna atao fiainanao le miressemble an'Andriamanitra. Fiainana le izy. Raha ataonao sous forme le izy dia malaky afaka aminao satria tsy isan'andro anao avity tsara velatsia mason'olona. Hoe mody mivavaka dia mody gentil be keo, mody be karakara be keo dia amaraigna izy tonga dia miova tampoka. Fa raha tegna fiainanao io tsy miova zany anao fa efa fiainanao io dia fiainanao zany. Karaha anao miaigna isan'andro io. Amen. Tandremo fa misy tenin'Andriamanitra zay ka agny hoe efa namoaka demony tamin'ny anarako izy iziny. Efa nagnano an'izao tamin'ny anarako iziny. Fa ozy ny tompo avakeo hoe miala amiko izy ianao fa tsy fantako. So sanatria amintsikany. Mody mandeha mivavaka atsika, mody magnano asan'Andriamanitra atsikany, mody magnano an'ity rehetrarehetra ty tsika mba ho hita. Nefa ny toetra atsikany, ny fomba fanao atsikany, tsisy raha pare mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zegny. Sanatria ny vavavy amin'izay Jesosy zany, tsy ho ambinina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga mivavadiny lanitra anao dia anao amin'izay le hitanisa. Zafa nagnano an'izao. Sanatria ny vava ve dia anao, tsy anao fa raha vitsika. Andeha taon'Andriamanitra miala kely fa tsy fantako e. Sanatria ne izany. Dia ny mbola velogna anao fiainanao ataovy mifagnaraka amin'Andriamanitra. Ary na dia anao mandeha ataovy misy olona voakasika amin'ny quartier-nareo koa hoe tegna mivavaka marina ingolo igny. Ny fitoriana filazantsara tsy voategnao midaladala oe micro akaiza mety olona sasany na dia hitana micro zegny tsy efany. Fa ny comportement andavanandro kosa ataovy mendrika an'izany filazantsara zany.
fa tsy hoe rehefa miankany aminao le olom-badika anareo koa dia ozinao za mbo manambavy e amiako koa anao ny any tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tadidio fa ny andrem-bia ny zavatra mitovy natiora aminazy ihany ny raisiny dia rehefa ho avy zany Jesosy raha olanitra zany le même natiora aminazy ihany ny mandeha anao metsy tsara velatsy tsy anao fa tsy atsika keto tsy olo jiabyjiaby amin'ny ziona akato fa ho an'izay magnano anazy tavely farany lalàna mila nananao tsy maintsy mitombo mba tany aho hoe olo akaikinao firy-taona anganao zay hoe nivavaka tato sa firy volagna hoe antany aho izy dia antany io izy ino hoe raha mbo efa nitombo taminao io e ny sasany azalahy efa misy ziona firaisana zao 13 ans ya 13 ans misy olona latry nisy ziona firaisana ty fa tato izy nivavaka fa fiainany hitany hoe tsy miova mitsy mbola le teo eny ny teo teneny le akaikinao tsy izy hoe le karanjany e ko anao mbo fi nivavaka zany mila mitombo amin'ny lafiny rehetra mihitsy tsy hoe anao le mafana be mivavaka dia mivavaka ko fiainam-bavaka ndraika anao nitombo fa ny fiainany tokantragnonao tsy nitombo ny ara-bolanao tsy nitombo anao le mpifadianina be regny fa anao nefa tsy malefi-draha anao le mora misandoatra regny teneny akaikinao mila mitombo hoe raha tegna tianao iaigna amina fiainana omanin'Andriamanitra anao zazakely zao na dia zanaka miliardaire be karakory izy raha mbola zaza io na dia misy tomobily 20 andakoron-jareo koa na mba hitomagny mandraigny ziska riva izy tsy amy an'ray aman-dreniny ananjy mihitsy lakile ny tomobily satria mbola zaza izy karan'izany koa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra raha atsika mijanona zaza fo misy ratsy amen'Andriamanitra atsika mihitsy na dia hitomagny atsika andro aman'alina aza teneny le akaikinao vonona hitombo ve hoe ao amin'ny Luka 2:52 Jesosy ara nitombo ary Jesosy ozy nitombo saina sy tena sady mandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona atsika re zany amin'ny fagnarahantsika dian'Andriamanitra zay raha hitantsika amin'Andriamanitra mila hita amintsika amen nisy zao sasany vao niditra ny vavaka izy le mivavaka alohan'ny atoriny sady agnaty dra izy dia miankina karan'izao dia izy mivavaka igny amaraigna mandraigna izy vao amena ny vavaka igny satria tafandry te izy efa enim-bolagna zay nivavahany tato fa mbola zegny fo mivavaka ananjy ziska zao mbola maraigna mandraigna fony izy magnano amen taitra izy amin'ina mandraigna amen tenela akaikinao tsy mitombo anao raha izany hoe même na dia ny ositra agnatinao koa mila mitombo ny ara-bolanao mila mitombo raha tegna Andriamanitra ny vavahanao tsy possible fiainanao tsy hitombo zany amen baiboly mihitsy ara miteny hoe ny lalan'ny marina ozy izy dia tahaka ny fipoakandro maraina zay mihamazava mandrapita tao vovonany andro tsy haiko ny anao zao hoe le mandrapita tao vovonany andro mety mbola misivy fiainanao zao fa andana mikofokofoka mafy mba hitombony zy tonga amin'ny folo ziska izy mamirapiratra be amin'ny 12 antoandro amen tahiny tompontsika rehetrarehetra amen jereo ny etapitsika rehefa mitompo tamin'ny atsika nandrain'i Jesosy dia lasa mpanompo lokany dia ozy ny baiboly tsy ataoko mpanompo tsony nareo zay sy fa ataoko sakaiza
avy mpanompo zany e mpiasa ka raha anao mpiasa zany tsy raha jiabyjiaby tompoka atao fantotranao tsy raha jiabyjiaby afaka jerenao sy idiranao laly rehefa miakatra grady tsika nay nitombo tsika lasa sakaiza n'Andriamanitra sakaiza nama na de namanao raha io fa misy zavatra kosa tsy tantarainao amin'io ny vie privénao ny sasany afaka tantarainao aminazy fa misy sasany kosa tegna hoe ty raika tia ça reste anaty fa tsisy ataoko marigny an'ity fa rehefa lasa fofombady ianao a fofombady zay koa zany mety efa tsisy raha isitrika koa zay ko mbola hoe efa andeha hagnano mariage mbola nisy raha nisitrika amin'ny fiaina misy raha tsy mikolla tsara zay amin'ny fivadiagna io akao ka oka tsika re mba hipetraka ho fofombadin'i Jesosy amin'izay aza mijanona mpanompo tsony ianao manomboka niany ary aza mijanona ho sakaiza tsony fandana miditra ho fofombadin'Andriamanitra fofombady zay gnampahafantarana anazy ty volatsika e ty indosy tomobilitsika an'io e ty lakile-tragnotsika e ty mombamomba hatramin'ny antsipiriany rehetrarehetra ampahafantariny tompo anao raha lasa fofombadiny ianao mba tanio lakaikinao efa fofombady anao isa mbola mpanompo fogna hatramin'izao e ny olona fofombady zagny ny olona atao vady zagny tsisy raha sitrika anazy na de kely na mba tany imboagna za io andeha mitany karan'izao e zany mahatonga atsika ampahafantarin'Andriamanitra atsika ndraikindraika agnatina nofy agnatina fahitagna hoe misy raha karan'izao ho avy e misy raha karan'izao satria ny fofombady tompoka tsy hanafenana zavatra mihitsy ho tonga amin'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy rehefa fofombady ianao tout est clair tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ka miezanao a ho lasa fofombadin'Andriamanitra amen amen ny fomba fitombotsikany a ary ny lalaka tsy maintsy andehanantsika dia ao amin'ny Isaia 52:13 non Isaia 41:30 mandeha aloka ozy e Isaia 40:31 Isaia 40:31 mandeha aloka oziny a zay vao miazakazaka manidina ny fiafarany zay zany ny tapona fitombotsikany mety hatramin'izay ny fiainanao nandeha mety hatramin'izay fiainanao ny azakazaka fa androany kosa anao tsofoko rano anidina amin'izay fiainanao tahaka ny voromahery amin'ny anaran'i Jesosy andeha lavitra anao eo mba resy lahatra amin'ny raha teneko zany ianao va misy amintsika aketo amin'ny taogno afo karan'izao izy mandeha mipetraka andafy amen tsarovy migny izy io na rehefa tonga andafy ianao e so de lasa agnany de zinao baibay izy io ne tsarovy tsy teny raha betsika za fa mba tiako zay olona zay mitogno atsika zao mois d'août amin'ny taogno afo karan'izao izy mandefa message aminahy za maman fa lasa andafy e za le izy hoe tahiny Jesosy androany manomboka niany fiainanao io anidina amin'izay andeha lavitra anao io ary ninina mba zavatra fikasanao ty taogna ty mety mbola tsy vita nefa efa valovolagna lasa isa fianganam-pandeha tsy takatry ny saina ho tanteraka io amin'ny anaran'i Jesosy amen fa teneno mila mitombo hoe vao mavita an'izany anao ke ve zao rehefa ratsin'olona zakanao ve agnisan'ny fitombogna mazaka an'iregny za taloha rehefa ratsiratsin'olona fivavagna atsika dia mitomagny angara ataoko sady malahelo be mihitsy agnaty tsisy ty voaka-tragno za agnatin'ny andro raiky fa za rehefa nampitomboan'Andriamanitra zay ataonao ke atao fa za tsy miasa lao amin'izany ary za ndraiky tsy agny amin'ny fivavagna ataoko ty tahiny tombotsika rehetrarehetra Jesosy zao a nagnano fahagagagna izy a misy fahagagagna raika karazana izy a fa ny façon nagnanaovany anazy nisy fitombogna nanangana maty Jesosy
olo voalohany natsangany tamin'ny maty e zanaka vaviny jero. Raha mamaky baiboly tsika Matthieu 5:35 koa nandeha tamin'ny Jesosy io kapiteny atao ijero iny teny hoe mararo izy ny zanako fa ataoko façon zahoako anazy agnaty baiboly koa zay fa mba mila anao zay hivavaka ananjy. Dia nisy mpanompo izy avy avitagniny teny hoe aza manahirana ny tompo tsony ianao fa efa maty izy. Igny fahafatesana tamin'io mety quelques heures, donc mety 2 heures de temps zany na 3 heures de temps na 1 heure de temps natsangany tompo le zanaka vaviny jero. Nisy fahafatesana faharoa koa amin'ny Luka 7:12-14 ty le vehivavy magnano tena maty ny zanaka anazy lahy tokana. Dia zareo efa andeha andevina ny fanina tamin'i Jesosy. Ny Jiosy tsy magnano karaha fomba tsika gasy avitagny monko nangalatsika anazy Jiosy zany rehefa maty tsy tonga dia mandevina akeo zany fa mety hiaretan-tory aliny raika ny voaleviny. Dikan'izany zany ty fatin'ity zanaka n'ity vehivavy mpagnano tegna ty efa maty andro raika na 2 andro fa natsangany tompo. Quelques heures izy lasa quelques jours faty natsangany Jesosy fatelo fatiny Lazarosy efa maty 4 andro izy ary efa nalevina efa tagnaty fasa. Fa Jesosy rehefa tonga Jesosy koa nanangana an'igny. Niany za maminany aminao ninina fiainanao zay nalefan'olona tagny agnaty fasana ongotako avao zany amin'ny naran'i Jesosy ary iaina fiainam-baovao amin'ny naran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny John 11:36 39 John 11:39 efa maty 4 andro efa nilevina fa mbola natsangan'Andriamanitra. Ny faty fahaefatra Jesosy vatany eky maty. Izy migny nananganaignany avitako eky. Efa tsy nila olo eky izy tsy nila zovizovy anangana ananjy fa izy vatany fo eky nataonareo maty zao izy dia ho hitanareo tsara ozy fa zany ka olona misy fitombony zany ka manana mitombo izy maty takoa dia izy vatany fo eky nivoaka avy tany tsy tia lalan'izaniza izy. Tsy izy raika koa nefa nivoaka avy takoa raha tenin'ny baiboly fa le olo maty jiaby tamin'ny tompony indosiny nivoaka nagnaraka anazy aby. Tenela kaikinao Jesosy nitombo tamin'ny fahagagana. Anao koa mila mitombo. Amen. Tsy façon nandroanao devoly tamin'ny 2013 nandroanao devoly amin'ny 2026 ty. Jereo ara na dia téléphone na dia le raha amin'izao tontolo zao ara mitombo. Taloha téléphone le touche regny. Zao raha ampiangona akato mahazo isaigny olona manana téléphone touche zany. Efa Android daholo satria malaza be Facebook malaza be WhatsApp satria igny no moyen de communication malaky be. Mitombo na dia ny zavatra amin'izao tontolo zao ara mitombo. Tenela kaikinao magnino anao tsy avitombo io manomboka niany anao ndana mitombo. Mitombo anaty vavaka, mitombo agnatina fankatoavana tenin'Andriamanitra, ampitomboy ny asa fivelomanao. Mba imaginena zegny karama niaignanao tamin'ny 2020 mbola iaignanao amin'ny 2026 velona dia anao tsy andro raiky dia efa shoo andana ampitomboy activité anao, ampitomboy fifandraisanao amin'Andriamanitra, ampitomboy fifankatiavanare agnatin'ny tokantragnonare koa, ampitomboy satria ny olona te hiaigna amin'ny vrai vie tsy maintsy mitombo. Taraiky anao tsy maharaka anao koa mbola mijanona amin'ny fiainanao taloha zany. Zany raha fomba izanery davino anao koa za zany mikotrokotroka téléphone tsy dia sakolo loatra izy io. Dia koa fa misy raha tiako atao za dia atsogna aloha davino karakory fahaizana dia maman ao izy avao koa raha simple kely aby dia tsy hainao dia za dia ampianaro za amin'izay za maharaka
dia mianatra ny olona te hitombo mianatra isan'andro na amin'ny ara-panahy io na amin'ny ara-nofo io amin'ny raha jiabijiaby mianatra. Teny ilekako nao mazotoa mianatra hoe mivavaka zaho anao niany manomboka nyity mason'androandroany ity hiaigna amin'ny tegna fiainana no manan'Andriamanitra anao ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahiny tompontsika rehetrarehetra mihitsy zaho fa ny zavatra voarenao teo dia anisan'ny fitombona raika zao mifadianina tsika maraina. Misy olona te hitombo aketo mbao tsika hifadianina maraina tonga avaketo manomboka amin'ny 5 ao ya mitsangana anao dia mivavah dia mitenena amin'ny tompona misaotra Jesosy iny amin'izany teninao zany dia mitenena mihitsy aboray amin'Andriamanitra. Atsika boko mivavaka tsy le tegna raha tadiavina ndraiky volagina fô mbola miangentsangentsa fa anao ke niany tiako anao niany hivavaka le raha tegna tadiavinao volagno mila vola zao million za hoe aketo Jesosy mitandrina atsika aketo aketo ny anjelin'ny tompo hitondra valim-bavaka ho anao. Iniany anao tiako anao hivavaka hoe za hoe Jesosy mba tegna te hiaigna amin'izany hoe tegna fiainana no manao anazy zany. Za loko ifasahirana arabola tsy ampilavy tsy tiako hoe tsy fiainako io hoe babatsika raha manana raha jiabijiaby magnino tsika sahiram-bola mivavano dia le raha tegna manahirana anao niany ataovy regniny Jesosy. Aza me tsara vela tsy aza sitrisitrika mihitsy teneny rehefa tianao le fonao zany hoe Jesosy ko farakaran'izao dia efa voakitika io foko hoe dia marary dia tatsy alefidraha angatao zany asandrato ara nivavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay ny amin'izany afatra anao zany misaotra fa miteny aminay anao averinay aminao ny dera ny laza ny voninahitra Jesosy tegna te hiaigna amin'ny fiainana zay no manao anay zay tsy raikaraika reto tsy te hijaly zay Jesosy tsy te ho sahirana zay satria tsy zany nagnamboaranao anay fa namboarinao zay mba nome voninahitra anao Jesosy mangataka zay miangavy zay mba tegna hoeto zay Jesosy amin'le fiainana tegna no manao anay tsy raikaraika hoeto zay Jesosy amin'le sitraponao amin'le zavatra efa no manao anay me hoe zay Jesosy afahanay ity anao satria namelakile anao teo afahanay ho tonga amin'izany me hoe zay Jesosy afahanay ity anao amin'ny fonay rehetra tsy hoe fitiavana par intérêt Jesosy fa tena fitiavana madio me hoe zay Jesosy mba afahanay anana toetra tahaka anao mba tena hitovy aminao zay Jesosy anahaka anao zay Jesosy me hoe koa zay Jesosy mba afahanay hitombo tsy ho janona ho zaza foana zay amin'ny ara-panahy fa tena hitombo zay mba hatonga anay ho tonga amin'izany toerana zay efa nomanao anay zany ka ninina Jesosy asan'ny Satana ninina fikasan-dratsin'ny Satana rehetra ravana zany amin'ny anaran'i Jesosy tahina Jesosy zay rehetra tonga eto okanao fanahy masina hiasa okanao hiditra antsehatra amin'ny fiainany tsirairay avy zay tonga eto hitanao Jesosy raha manahirana ananjy hitanao raha mampitebiteby anazy hitanao Jesosy raha mila regleny amaraigna manonona za Jesosy ka hidiny eto miherinao hikasika ny fiainany tsirairay avy ambadika nyity fotoana ty Jesosy ho hisy fijoroana vavolombelona ambadika nyity fotoana ty Jesosy amariny fa niona taminao reto zanakao reto mankasitraka sa Jesosy ny amin'ny nanovano ny tantaram-piainany tsirairay avy zay tonga eto voninahitra dera laza mandrakizay dia ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tahiny tompontsika rehetrarehetra afaka mahazo toerana atsikany alleluia. Zay ny fotoam-bavaka antsika androany dia ara-pitsy misy fifadikanina aketo hoe manomboka amin'ny 5 manentana antsika rehetrarehetra satria anisany raika afahantsika mitombo ny fadianantsika anina anao rehefa tsy afaka tonga ty am-piangonana ty anao ataovy azo antoka kosa anao amin'ny toeram-piasanao kany mifadianina amen. Dia azadino fotoanantsika amin'ny alahady fotoanantsika amin'ny alahady amin'ny 9 aketo
amin'ny 5 sasany any amin'ny mega eglizy a dia ny après-midi amin'ny 2 sasany dia azadiko mitondra namagna mba resao fianakavianatsikany resao a ny avantsika ndao itsika andeha hivavaka hoe sady efa tsy alamody zala amin'ny androntsika zao ty tsy mivavaka zany a efa gravy fiainana atyko mbola tsy hivavaka akeo e dia tia misy filazana anatanteraka alimbavaka ny sampana intercesseur rapide Zuma faharoapolo aogositra 2026 a manomboka faraika amin'ny roapolo aogositra kosa ty arapitso ya faraika amin'ny roapolo aogositra manomboka amin'ny 7 ora alina eto Ambolomadimy ka entanina isika fiangonana mba ho tonga mikarakara alimbavaka ny intercesseur maraigna hariva manomboka amin'ny 7 dia atsika rehetrarehetra tiano voery te hitombo tongava agnatrika an'izay alimbavaka zay mafinaritra mamonjy alimbavaka zany anao tegna matsapa hoe feno hery mihitsy dia tongava maro a dia azadiny mitondra kopy isotrotsika dite tahiny tompotsika rehetrarehetra anomana fanatitra tsika dia raha vona ny fanatitra anao dia asandrato a tsofintsika rano ny fanatitra raha eo mankasitraka anao zay satria afaka anolotra indray zay Jesosy fanatitra raha izy Jesosy mifanatitra zay ataony androany ankasitrao a mba ho voninahitry ny anaranao ireo tanana misandatra re Jesosy a dia isandatra mandrakizay ny fiainany ambara-pahatonganao amin'ny raha ololanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mandro tatazana mamiko indrindra Jesosy mamiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka fa mamiko indrindra Jesosy mamiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka tungu ino navaliko anao amin'ny soarehetra zay nataonao hatramin'ny kely indrindra Jesosy o misaotra anao tumbu ino navaliko anao amin'ny soarehetra zay nataonao hatramin'ny kely indrindra iara hitsangana antsika anatin'izay Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia hivavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany fotoana androany a dia apetraka antsika ampelatanan'ny tompo a ny fotoanantsika amin'ny alahady asandrato ny vavaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka raha eo ny amin'ny fitiavanao a misaotra Jesosy fa afaka niona taminao tetsy tamin'ity toerana ty saotra ny amin'ny fanatrehanao saotra sady ny amin'ny valim-bavaka raha misy dera raha misy laza raha misy voninahitra Jesosy ny amin'izay rehetra nataony teto androany a aoka ho anao irery any zany ray zanaka fanahy masina tantamin'ny dianay tsirairay avy Jesosy raha iody a ary apetraka ny ampelantananao ny alina sy ny tontolo n'andronay rapitso ny fotoam-bavaka amin'ny alahady Jesosy dia apetraka ny ampelantananao mba tena fotoana miavaka fotoana ho feny fanatrehanao raha kofana amin'ny rahanao Jesosy ny tsirairay avy eto a farananay Jesosy zany vavaka zany amin'ilay vavaka nampianarinao ampianatra ao manao hoe rainy eo izay ny an-danitra ho amasina eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay izy anasaza ao anay amelany elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay zareo fahasoavana ny akaikinao a ibres tahiny tompontsika rehetra